Mbola ho ampitombona amintsika mandrakariva ny riavana ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Andeha no hanao fomam-panahintsika isika hiatrika izao fivirimbean'ny fikambanan'ny diakôna sy ny lolona izao. Homanintsika ny salamo 420 any andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Salamo 420 andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy ary ny firan'ny Fjkm Isotry andiny voalohany sy faharoa. Andeha hiaritsangantsika hiantso sy hiderany anaran'ny tompontsika amin'ny fiarahantsika mamaky ny salamo ary tsy mipetrakantsika raha tsy vita ny vavaka. Amin'ny anaran'i Jesosy, any Jehovah ny tany izay rehetra eo aminy, izao rehetra izao sy ny mponina eo aminy. Fa izy ny nanorona azy tambonin'ny ranomasina, tambonin'ny rano nampitoerany azy. Iza no hiakatra ny tendrombohitry Jehovah, ary iza no hitoetra amin'ny fitoerany masina, izay madio tanana sy mahitsy fo, izay tsy manandratra ny fanahy no amin'ny langana amin'ny amitaka. Andray fitahiana avy amin'ny Jehovah izy, ary fahamarinana avy amin'Andriamanitra ny famonjena azy. Amen. Vavaka isika. Andriamanitra dia mbola misaotra sy midera mankalaza ary manome voninahitra anao zay ny amin'izao maraina vaovao zao. Anomezanao tombonandro mbola hahavelomanay, iainanay amin'ny fanatrehanao sy ny fitarihanao. Misaotra tompony amin'ny fotoana manokana zay mbola omenao ny fikambanan'ny diakôna sy ny lolona ahafahana manatanteraka ny fivirimbe isam-bolana. Ankehitriny dia mangataka ny fanahinao masina zay amenao anay, hanatrika anay tari-dalana anay ny amin'ny zavatra rehetra ataonay eto mba ho voninahitra ao irery ihany. Ary mitondra mibavaka izay ny namanay izay mbola eny an-dalana, hanafaingana ny dian'izy ireny ianao tonga hiaraka aminay eto. Ary ireo namanay kosa izay tsy manatrika izao fotoana izao, ianao mahalala ny antony, amindra fo aminy ianao Tompo ary hitahiry hatrany ny fiantsonao azy ireny. Dia manatrefeny Tompo izao fotoana izao, naranao Jesosy nanaovana izany vavaka izany. Amen. Petraka ianareo. Hovakina ny Mofonaina izay voalahatra androany ao amin'ny bokin'i Isaia toko fa 140 ny andiny 420 ka hatramin'ny 420. Vaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Aza matahotra ianao ry Jakoba kankana, dia ianareo ry Israely olombitsy. Izao ny hamonjy ianao i Jehovah, ary ny ray masin'i Israely no mpanavitra anao. Indro ataoko divy vaovao misy nify maranitra ianao, ivelon'ny tendrombohitra ianao ka hanorotoro azy ho vovoka, ary ianao ny avaonao tahaka ny akofa. Ikororoka azy ianao ka ho pahon'ny rivotra izy, ary ny tafio-drivotra ny ely azy. Fa ianao kosa dia iravoravo amin'ny Jehovah, ary ny ray masin'i Israely no reharehanao. Ny ory sy ny malahelo mitady rano fa tsy mahita, ary ny lela ny mainy ny etaeta. Izao Jehovah ny hainao azy, izao Andriamanitry ny Israely tsy hahafoy azy. Ampiboky aren'ny rano ao amin'ny tendrombohitra mangadiady aho, ary loha rano ao amin'ny lohasaha. Anao ny hevitra ho faria aho, ary ny tany karakaina no loha rano miboiboky. Ampaniry azo sedera sy akasia sy rotra, ary oliva ny hevitra aho, ary kipresy sy pina sy bokisoa eny an-tany hay, mba ho hitany soa fatany, soa heveriny, ary ho azo ny an-tsaina. Fa ny tanan'i Jehovah no nanao izany, ary ny ray masin'i Israely no nahary izany. Amen. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, teninao ny fahamarinana. Amen. Miarabantsika mpiara-miasa amin'ny anaran'ny Tompo ry havana, manona ny fahasoavany indray ho amintsika tsirairay avy. Efa hanovakiny ny mpanompon'Andriamanitra toa ny anjara mofonain'ny fiangonana amin'ity SABOTSY fa 27 volana Oktobra ity. Isaia toko fa 140 ny andininy fa 420 hatramin'ny 420. Hafatra ho an'ny zanak'Israely tany ampahababona ity manandrify atsika ity. Any amin'ny fahababona toy ny olona resy tsy afa-manao na inona ary eo amin'ny andininy 420 dia tonoiny ny Tompo ny zanak'Israely hoe kankana. Miavao ao amin'ny Tompo ny mino. Amin'io anjara mofonaina io ry havana dia hitatsika ny asan'Andriamanitra manavao ny vahoakany.
tonga amin'ny fandresen-dahatra ny manodidina hitodika amin'Andriamanitra. Da ho ary iarahantsika izany asan'Andriamanitra manavao ny vahoaka an'izany. Ny 470 toky ho an'ny malemy. Aza matahotra ianao ry Jakoba kankana. Ry Israely maninona? Be dia be olombitsy. Toky ho an'ny malemy. Kankana. Iza mbola tsy nahita kankana? Ho an'ny mpandalina ny zavaboary dia anisan'ny biby voasokajy ao anatiny tsy manana azon-damosiny izany. Invertébré ozy nareo mpianatra. Tsy manana azon-damosiny, malemy. Raha ianao fotsiny ary mandray azy dia malemy izy. Ahoana ho no abolana malagasy? Mivoaka ho faty ohatry ny kankana. Tena marefo ny kankana. Vao tafavoaka ny tany fotsiny izy dia ohatra izao hoe mivoaka ny tisao misy voninkazo ity izy dia efa faty olobe andry azy. Fantatrareo ve ny tiako lazaina? Tsy ireo hoe mivodiny so io hoe tena any kosa tsy raha ny hatrehan'ny tompo. Fa mety amintsika ve zao. Eny ary voamerany am-panany tompona andraikitra n'izany voninkazo izany atao am-piangonana. Zay ilay hafatra voalohany. Toky ho an'ny malemy. Aza matahotra ianao ry Jakoba kankana, ry Israely olombitsy. Manome toky ny vahoaka izay tena marefo tany amin'ny fahababoana ny tompo Andriamanitra. Mampitondra teny ny mpaminany Isaia izy. Aza matahotra. Eo aloha eo amin'ny 9:7 dia tena tsy pian'ny tompo mihitsy hoe aza merikerika ny hoe efa nofidiko ianao, tsy ariko ianao. Tena fanomezana toky. Zay ny voalohany. Fa miainga ao amin'ilay vahoaka n'Andriamanitra malemy hoarina amin'ny kankana dia eo amin'ny 5:10 ahoanandray ho ny tompo. Ataoko inona? Ataoko vitsika? Atao inona? Kody vaovao, kody vy vaovao, misy nify maranitra. Inona ange ny eritreretintsika amin'izany e? Za mieritreritra bulldozer. Fiarakodia vaovao, misy nify maranitra. Dikany amin'ny teny fototra dia ohatry ny penina fanoratana. Atao hoe fanoratana vaovao ve? Fa dikany faharoa koa dia hoe fitaovam-piasana mahery manapotipotika. Fa rehefa mba nandinidinika dia alors nga atao hoe bulldozer mihitsy io dia jerenareo zany fiavaozana entin'ny tompo. Ataoko bulldozer ny kankana. Kankana lasa bulldozer. Zany hoe ianao lay malemy, ianao lay marefo any am-pahababoana, ho vain'Andriamanitra, havaozan'Andriamanitra, ho tonga matanjaka sy mahery. Aninona? Aninona tendrombohitra sy avoana? Aninona tsara? Eo mantsy mbola nahatonga na hoe ho atao bulldozer ty resaka ty. Satria ny tendrombohitra mihitsy no hovelivelezana ilay kodia vaovao. Tsy penina noratana tantara vaovao zany. Tsy fitaovana fanapotim-potehana fotsiny fa tena zavatra mahery vaika. Ny tiana holazaina dia hoe ao amin'ny izay mety ho fahalemena, tsy fahafahana manao na inona, ao amin'izay mety ho faharefona na ara-panahy na ara-tsaina na ara-batana, mety manjoantsika ireo telo toto ireo amin'izao vanim-potoana raha antsika mian'izao. Isika dia tian'Andriamanitra hiavao ho tonga fitaovana mahery. Fitaovana mahery. Dia ahoana ny vaky tsara ilay 5:10 atao kodia vy vaovao, misy nify maranitra ianao dia inona ny toena?
hivelany tendrombohitra anao ka norotoro azy ho vovoka ary ianao ny avoana ho tahaka ny akofa. Mahafinaritra koa le fitenin'Andriamanitra ohatra ny hoe ataoko ianao dia ataovy izy. Ilay tendrombohitra dia ireo tena mpanjanaka ny Babiloniana, fa raha kisaka amin'ny hevim-panahy ianantsika ankehitriny dia ny fahavalo Satana zany, ilay mangeja antsika, ilay mamparefo antsika, ilay toa mamatotra antsika taefa na ino na ino. Rehefa kankana tonga kodia vaovao misy nify maranitra ianao, ataovy amin'ny fanaovana azy ny devoly. Matanjaka ianao, mahery ianao, atreo ny sarotra rehetra, tsy kankana antsony ianao fa efa bulldozer. Eny zany fiovana ataon'Andriamanitra zany lay malemy lasa vy be, lay kankana malemy lasa vy be. Inona koa ny mbola azo resahana, zany hoe toko ho an'ny marefo na ny malemy, dia inona koa tonga mahery sy miasa. Lay malemy sy marefo tao tonga mahery sy miasa. Eo amin'ny andininy 10 sy 11 ikoroka azy ianao ka ho paony rivotra izy ary nitafidrivotra ny Eliazy, fa ianao kosa dia ravoravo amin'i Jehova ary ny iray masina Israely no rearianao. Fa ny zavatra fahatelo eo amin'ny andininy 17 dia tolo-tanana ho an'ny hafa. Tolo-tanana ho an'ny hafa. Zao ny andininy 17. Ny ory sy ny malahelo mitady rano fa tsy mahita, ary ny lelany magnetaeta, izao Jehova no iano azy, izaho Andriamanitra ny Israely tsy afoy azy. Tsy hoe ianao malemy tonga mahery ihany ny fiavaozana entin'ny tompo, fa mijery ny hafa koa izy. Mijery ny hafa izay tratry ny faharefona koa izy. Manjoa antsika rehetra io amin'izao vanim-potoana izao. Dia tsy ianao rery nijery ny tompo, fa ny hafa koa. Manome tolo-tanana ho an'ny mpiarabelona amintsika izy. Izay ilay fitondrana fiavaozana avy amin'ny tompo. Ny andininy 17 sy ny 18. Inona indray kosa tontolo iainana tsara. Ao amin'ireo andininy anankiroa ireo dia voalaza ny tompo amin'ny alalan'ny mpaminany Isaia fa any hazo ary hazo sarobidy any anefitra. Zavatra tena tsy azo ny saina eritreretina mihitsy zany. Hoe ny kipreso aniry any anefitra, ny oliva aniry any anefitra, tany tsisy nininina any. Voaroy ny tany tamin'ny Mosesy nisehoan'Andriamanitra. Fa hazo no aniry any, zavatra tsy eritreretinao hitranga mihitsy no hitranga eo amin'ny tontolo iainana. Tsy mijery anao irery ihany ny tompo, mijery ny fiangonana dia ny zanak'Israely fotsiny, fa mijery ny manodidina ny fiangonana koa izy eo amin'ny andininy 17 ary miasa eo anivon'ny tontolo iainana. Izany hitondran'ny tompo fiavaozana. Manomboka eo amintsika pino ny fiangonana amin'izay olona manodidina antsika, ory mitady rano fa tsy mahita, ary makamin'ny tontolo iainana tsisy fanantenanana, tsisy azo antenaina aminy, dia mbola azon'ny tompo ampaniriana hazo lehibe. Ilazana ny fahasoavan'Andriamanitra afaka miasa amin'ny fomba tsy takatry ny sainy zany riavana eo amin'ny fiainan'izao tontolo izao. Ary rehefa zany any amin'ny andininy 20 dia ahoana hoy ny Soratra Masina? Mba ho hitany sy ho fantany sy ho heveriny ary ho azo ny an-tsainy fa ny tanan'i Jehova no nanao izany, ary ndray masina ny Israely no nahary izany. Hiverina hitodika amin'Andriamanitra izao tontolo izao, amin'izay hatramin'izay fahavalon'Andriamanitra azy. Hiverina hitodika amin'Andriamanitra izao tontolo izao, tena fiavaozana manontolo amin'ny lafiny, manontolo ara-panahy, ara-batana, ara-tsaina no entin'Andriamanitra. Tsarovy ary riavana, ary indrindra ao antsika tompon'andraikitra, fa manomboka amiko sy aminao fiangonana izay malemy
toy ny any ampahababona ny fiavaozana entin'ny tompo dia manome ery antsika ho kankana tonga bulldozer izy kodivy misy nify maranitra ary dia miasa koa eo amin'ny fiarahamonina fa tsy isika irery manavao ny tontolo iainana anjary izy fanantenana no ny fahasoavany tsy takatry ny sainany tompo ary amin'izay dia hitodika amin'Andriamanitra ny rehetra hiavao izao tontolo izao manilika an'Andriamanitra anjary hanaika an'Andriamanitra ety am-pamaranana ny fampandinian-tena dia ny hoe atraizany dingana efa vitanao teo amin'ny fiavaozana raha kankana ianao efa mba tonga nahery ve ka miasa mitondra fiovana eo amin'ny fiarahamonina sady mbola ao amin'ilay miolikolika kely malemilemy voaka dia maty iny ihany sa efa mba mahatrongy bulldozer mahavita miasa manapotika sy manorotoro avoana ary mikororoka azy ireny dia izay ry havana ny Hafatra mba ho dekona oloolona ho mpihevidrara tena manaiky ny fanavaozan'ny tompo isika raha mahatsiaro malemy ianao dia mandrosoa ampandrosoa eo amin'ny fiainanao indray ny tompo mba hanefeny anao ho tonga fitaovana mahery sy maranitra hitondra fiavaozana ho an'ny manodidina dia ho taratra eny amin'ny rehetra misy anao ho hita eny amin'ny tontolo iainantsika ny fahamarinany teny fanentanana hanatrarana ny vina manao hoe votosy filazantsara ny nosy Madagasikara filazantsara manova ny tantara amen. Ivavaka isika misaotra anao zay Andriamanitra fa amin'ny fotoana rehetra amin'ny toejavatra rehetra amin'ny toerana rehetra dia indro ianao tonga ka miteny aminay misaotra fa izahay ilay mahatsiaro tena malemy tsy afa-manao na inona na inona eo amin'ny asa fivelomana eo amin'ny fiainana andavanandro ary eo amin'ny asa fanompoana koa azy dia vanginao ampaherezinao anonanao teny hoe aza matahotra ry Jakoba kankana ataoko kodivy vaovao misy nify maranitra ianao dia raisinay izany teny izany manaiky ho tefenao izahay mba hatonga ny tenanay sy ny manodidina anay ho vaovao hatrany ho vaovao isanandro ary hitondra fanavaozana koa ho an'ny manodidina mbola tsy mahalala anao ho an'ny tontolo iainana metrahana ho anay na dia tontolo toa tsy misy fanantenana intsony toy ny tany efitra azy hay mbola azonao ampaniriana hazo sarobidy toy ny oliva ny kipreso ny bosco dia misaotra indrindra tompo manome anay fanantenana tia tany pahababona tany ay ianao ankehitriny matiantoka izahay raha manolo tena ho kristianina ary mandreny teninao kanefa tsy handray izany ho fiainana tovy aminay ny tokony omenao ny zanak'Israely mba ho tonga fitaovam-piasana mahery izahay ary hanome tolo-tanana ny hafa dia tena ho tontolo iainana vaovao hitodika aminao Andriamanitra ny manodidina anay dia misaotra anao tompo hitondra izao fivorimbeny ny fikambanan'ny dekona sy ny lolona izao amin'ny fahendrenao indray amin'ny alalan'ny fanahy masina ary na inona taona eto dia ho voninahitrao irery ihany amin'ny anaran'i Jesosy no hanonanay ny vavakay amen. Tsangana ary sika amarana amin'ny vavaka misaotra anao ry tompo Andriamanitra noho ny fotoana nahafahana ny ombina teto misaotra noho ny fandaharana rehetra azo nototosaina noho ny fombanao tamin'ny fanahy masina misaotra indrindra noho ny amin'ny reto mpanomponao tonga tamin'izao fotoana izao ka manao zava-dehibe ny fandaharana toy itony mivavaka ao an'ireo tsy tonga teto izahay niny nantony izany hitsidika ane ianao ampahery ary anavao azy ireny ahatonga azy koa na dia malemy aza dia ho tonga mahery
na toy ny kankana marefo aza dia ho tonga toy ny kodivy misy maranitra ary mananteny izahay fa samy andray fiavaozana avy aminao dia ho fitaovana mahery eo ampelatanana ao Andriamanitra andravany asa matiny Satana anome fahafana ho an'ny vahoaka anao Andriamanitra hanompo anao bebe kokoa. Dia manonona izahay ny vavaka nampianarin'i Jesosy manao hoe rainay izay ny an-danitra ho amasinina ane ny anaranao ho tonga ane ny fanjakanao atao ane ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny eny an-danitra meo anay io izay nasahaza ao anay ary mamelà ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay aza mitondra anay amin'ny fakapanahy manafahanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisoa amin'ny finoana ary ny Tsodrano tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy sy ny fitiavan'Andriamanitra ray, ny firaisana amin'ny fanahy masina ho amintsika rehetra sy ny ankonantsika ary ny fiangonana manontolo hatramin'izao sy ho mandrakizay. Amen. Petraka ianareo. Ho an'Andriamanitra irery ihany ane ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.